ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba tsika riavako malalatra atrika alatsinainy fa 17 ny volana jona ity. Miarahaba rahateo koa ny raim-pianakaviana rehetra, itsika raim-pianakaviana satria fetin'ny ray omaly izay ahatsiarovany fiarahamonina fa zava-dehibe ny andraikitry ny raim-pianakaviana. Tahaka ny olombelona rehetra izy mila tsaroana, mila fitiavana, mila fampaherezana. Dia miarahaba ny raim-pianakaviana rehetra ary maniry ny fiadanan'i Jesosy amin'ny tokantrano so amin'ny raim-pianakaviana rehetra. Ny mofinaina voalahatra antsika rehefa koa dia ny Apokalipsy 7, Apokalipsy 7 raisina amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 7 raisina amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana zava-kanto fitenentanana. Dia niantso amin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjenany ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba amin'ny olona sy ny zava-mananaina efatra. Dia niankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny eo an'Andriamanitra mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ny olona namarika no tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avitaiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko ireo ny avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manopo azy andro aman'alina eo amin'ny pipoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia melatra ny tranolaina ny rakotra azy. Tsy honona na angetaeta intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafananan'akoho fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranomaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Ny iray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny Apokalipsy rebetanantsika ity rehefa koa malala dia manokatra taranja manokana eo amin'ny teolojia, manokatra fotom-pampianarana manokana izay tsara fantatritsika momba ny fiainana mandrakizay, momba ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, momba ny fiainana izay ampanantenain'ny tompo antsika raha mialy ety amin'ity izao tontolo izao ity isika riavako malala ka mahatanteraka ny fanompoana. Fanontaniana lehibe mantsy izay apetrakintsika mandrakariva, apetrakintsika pino izany hoe inona marina moa no ambadiky ny fahafatesana. Eny ihany tena marina moa tsy tokony hipetraka loatra izany fa apetraky ny olona tsy pino amintsika pino inona ny nonareo, manahoana ny fiainana ambadiky ny fahafatesana, inona izany fiainana mandrakizay, ahoana no atao andovana ny fiainana mandrakizay sy ny tahaka izany rehetra izay hivalian'ny Soatra Masina tsara. Ity Apokalipsy 7 dia manazava antsika ny amin'izany indrindra. Misy karazana fampianarana be dia be mantsy momba ny fiavian'ny tompo, momba ny fiainana mandrakizay dia misy karazam-pampianarana be dia be. Ireo fampianarana ireny misy avy amin'ny Soatra Masina, misy ivelan'ny Soatra Masina fa taingenana Soatra Masina fotsiny, misy fomba fijery filozofika fa nitsindriana Soatra Masina fotsiny entina hanamarinana azy. Dia tsy hoe tsy izay rehetra manonona Soatra Masina tsinona ny hoe fampianarana Soatra Masina fa mety tsy fampianarana Soatra Masina mihitsy izy fampiasa Soatra Masina fotsiny. Fa rehefa miteny hoe ara-Soatra Masina itsika dia ara-Soatra Masina manontolo izay. Ary dia indraindray mahita fampianarana be dia be itsika 3-4 ngamba tsy eto ny resahantsika manokana momba ny hoe fampianarana momba ny arivo taona
misy fotoana efandraisantsika n'izany fa angamba ny fotoana aoriana satria lava be ny fampianarana momba ny arivo-taona. Misy fiangonana evangelika maro eto ambony tany mivohy momba ny fampianarana momba ny arivo-taona. Tsara ny manamarika fa ny bokin'ny apokalipsy ihany no miresaka ny arivo-taona, ny bokin'ny apokalipsy ihany. Ny filazantsara izay fototry ny finoana kristianina tsy miresaka momba ny arivo-taona mihitsy. Jesoa Paoly tsy miresaka momba ny arivo-taona mihitsy. De zay mahatonga antsika manao hoe raha fampianarana miainga amin'ny andinin-tsoatra masina anankiray na toko anankiray dia fa tsy marina amin'ny tsoatra masina manontolo dia tsy azo. Zay mahatonga ny Calvin, mahatonga an'ireo ray aman-dreny mpiangonana ry Thomas d'Aquin any amin'ny katolika, Calvin aty amin'ny protestanta, Lutera, samy tsisy ny resaka moa fampianarana ny arivo-taona satria sary teny ilay arivo-taona, teny kôde ilay arivo-taona tsy arivo arak'izay mety hoeritreretantsika. Avelatsika aloha satria lava be fa momba ny arivo-taona. Misy arivo-taona fa tonga tamin'izao, misy arivo-taona ho avy sy ny sisa rehetra. Fa andehantsika hamaly ny fanontaniana tsotra fotsiny ambarany apokalipsy toko fahafito andininy fahasivy eto momba ny hoe makaiza moa ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miala ety, makaiza ny mpino rehefa miala ety. Misy hevitra roa na telo nefa ahitsitsika aloha. Ny voalohany dia ny fiheverana manao hoe rehefa maty ny olona dia maty avokoa ny maha olona feno azy ary dia miandry ny fitsanganan'ny tompo miandry ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra izy. Zay dia fampianarana izay ohatra hoe ny adventista de miresaka an'izany hoe maty matory izy ozy na maty izy dia matory izy miandry eo ampasanao miandry ny fiavin'ny tompo rehefa mandevina ny olona dia mandevina ny maty dia ao zany izy aloha miandry ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra maka azy dia tavelo ampasana zany miandry ny fitsanganan'ny tenany maty ao izy. Zay dia tsy finoana kristianina tsy akory. Mety misy nitorina izany renao fa tsy zay ny finoantsika. Finoantsika dia tsy hoe maty eo ampasany rakoto na randria na rasoa dia ao izy miandry ny fiavin'ny tompo ao na roviana ny tompo ary sanatria misy mangalatra le taolapaty na le dia aiza izy sanatria tsy ohatr'izay ny finoantsika eny somary tarina kely moa fa tsy de zay loatra. Iny azon'ny tompo alay latsangana foana angena miainga amina selula na sela anankiray azy. Fa ny finoantsika tsy zay, ny finoantsika tsy hoe maty ao ampasana ny olona dia ao zany dia ao tsy zay loatra. Ny hevi-diso manaraka koa dia ny hoe ny kristianina rehefa maty dia miditra ao anatin'ny fahafoanan'ny fotoana hoe tsy misy tsony ny fotoana fa dia ao izy zany de miditra anatina dimension hafa mihitsy izy dia tsy zay keo ny finoantsika kristianina. Misy indray ny mitemina rehefa maty ny olona dia ny fanahiny tsy maty ny fanahiny fa mandeha eny ny fanahiny, nofony maty fa ny fanahiny dia mandeha na eny amin'Andriamanitra ny fanahiny na eny ananiny eny ny fanahiny. Tsika koa de mbola diso koa zay. Ny finoana kristianina tsy hoe mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy akory, immortalité de l'âme, tsy zay ny finoan'ny kristianina. Amintsika kristianina tsy hoe tsy maty ny fanahy. Ny finoana grika zany, ny finoana tao amin'ny kolontsain'ny filôzofia grika no mino ny ataontsika hoe tsy fahafatesan'ny fanahy na l'immortalité de l'âme. Ny fivavahana nentim-paharazana malagasy koa de tsy mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Ny malagasy de resy lahatra fa tsy maty ny fanahy. Ny fampianarana Andrinampoinimirina ny teny tamin'ny Tama eny ananiny eny ihany mijery anao le Tama, ny gasy mino fa ny fanahy dia tonga any Ambondrobe, ny gasy mino fa ny fanahy dia tonga fanahy ny razana. Dia ny gasy zany tsy mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny olona ary zay mahatonga azy mamadika, zay mahatonga azy manao famadihana, zay mahatonga azy mivavaka amin'ny razana azy satria mino izy fa ny fanahy ny olona de tsy maty. Ary dia manjary mirona am'izay izy. Rehefa mamaky ny fiainana mandrakizay ny kristianina indray dia ireo solomaso reo no ijeren'ny fiainana mandrakizay hoe ny solomason'ny finoana grika izay mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fivavahana nentim-paharazana malagasy mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy de manjary jereny am'izay koa ny fivavahana kristianina. Tsia, ny fivavahana kristianina de zao mino ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay izy. Fa tsy hoe ny tsy fahafatesan'ny fanahy akory ny zava-dehibe aminy. Ny zava-dehibe amin'ny mahafivavahana kristianina de zao mino ny fitsanganan'ny tenany maty
sy ny fiainana mandrakizay isika. Zay ny fanekem-ponoana. Rehefa vohitsika zay ampapahan-javatra kely zay dia andaotsika hiresaka mety koa mbola miresaka ny témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah dia miresaka n'ilay hoe dia nahita ireo olona voavonjy 144 000 4,4 amby efatralina ao amin'ny novonjena izay tsy nandray ny tombo-kasen'lay zava-mananaina le biby teneny moa zany hoe le biby dia tsy nandray an'izay tombo-kase zay ireo olona 144 000 ireo hitantsika ity boky ny apokalypsy ity dia io koa dia tsy marina koa amintsika kristianina tsy 144 000 mihitsy nisan'ny olona vonjena fa io andininy fahasivy io manitsy azy dia no tena manao hoe de hitako fa tsy tamboisaina ireo olona betaka tsy tamboisaina avy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny zanak'ondry. Zany hoe be de be zany ao be de be tsy 144 000 araka ny fanosan'ny vavolombelon'ny Jehovah azy 4,4 sy rahetsy tsy zay fotsiny fa olona be de be dia tsy tamboisaina ao boky ny apokalypsy. Izary reo olona be de be tsy tamboisaina ireo. Ahoana ny atogavan'ireo olona be de be tsy tamboisaina ao amin'ny fiainana mandrakizay ireo. Io no sokafan'ny apokalypsy dia nasehony tamin'ny Jaona. Hitantsika le fanontaniana manao hoe ary ny anankiray tamin'ny olona ilay olona resahanao dia ilay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany io lay anjely io na lay olona nametry am-panontaniana tamin'ny Jaona. Jaona zany no sokafana taminy ny lanitra dia nametrahan'le olona hoe izy ary reo olona reo raha fantatrao reo olona be de be manao akanjo fotsy lava reo izy reo. Dia hoy Jaona mamaly hoe tena tsy fantatro ianao no mahalala. Dia hoy izy manao hoe ireo lay avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany tamin'ny rano zanak'ondry. Reo zany ka mijeritsika de toy izao ny finoantsika réformé finoantsika protestanta momba ny hoe fiainana mandrakizay. Ataovy hoe misy olona anankiray mpino dia io mpino io zany ianao zany na izaho zany isika zany dia rehefa ratrizay tonga ny sitrapon'Andriamanitra miantso antsika ody any aminy dia Jesosy efa nanafatra antsika ao amin'ny toroteny Jaona 1:10 nanazavany koa Paoly hatrany amin'ny Korinthiana 2:10 nanazavany koa Paoly hatrany amin'ny teny ho an'ny Tesaloniana nanazavany hoe tenin'i Jesosy ny tena mazava izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Mazava io. Izy manao hoe zaho ny lahana sy fahamarinana ary fiainana tohizany ery zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Dika zany de tena marina raha-baky teny io. Inona hoe marina raha-baky teny? Ny fivavahana kristianina de tsy hoe akory mieritreritra manao hoe ny olombelona ny fanahin'ny olona de tsy mety maty. Tena mety maty ny fanahin'ny olona. Raha ny teny Andriamanitra tamin'ny Adama manao hoe raha mihinana ny voankazo io ianao zany hoe raha manoty ianao de izao raha mandika ny sitrapon'Andriamanitra ianao de ho faty tokoa. Ary le teny hoe ho faty dia tsy ny vatan'ny olona ihany tsy ny sain'ny olona ihany fa lay olona manontolo mihitsy rehefa nanota no maty. Mety maty andaina ny fahafatesana. Tsy hoe ny fanahin'ny olona sombon'Andriamanitra tahaka ny amin'ny finoana hindou na sombon'Andriamanitra tahaka ny amin'ny finoana bodista na tahaka izany hoe sombon'Andriamanitra ny fanahy ka de tsy mety maty ny fanahy. Tsia mety maty ny fanahy. Hoy ny boky famolanina Ezekela mpaminany ny fanahy manota dia ho faty tokoa. Noho izany de zao mety maty ny fanahy. Mety maty ny fanahy satria ny fanahy dia ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Noho izany dia mety maty ny fanahin'ny olona satria rehefa manota ny olona dia mety maty ny fanahy. Noho izany dia rehefa maty ny olona dia mety maty koa ny fanahy. Fa izao ary aiza no andraisantsika ny tsy fahafatesan'ny fanahy satria mino ny resahantsika eto. Tsika tsy hiresaka ny tsy mino ny mpanompo sampy any izy any aloha fa izao ianao mino isika mino. Ho an'izay rehetra mino hoy Jesosy de zao tsy maty izy. Tsy maty izy, tsy maty le maha olona azy, tsy maty ny fanahiny, tsy maty ny maha olona, tsy maty izy fa ao amin'ny tompo satria ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana de manjary fandreseny, manjary fandresentsika ka de zao
tsy maty isika. Mahatonga antsika tsy maty zany tsy ilay natiorantsika hoe le fanahy tonga le fanahy de mety maty fa mahatonga antsika tsy maty eo ambadiky ny fahafatesana zay io mort clinique atantsika azy io de izao noho ny finoantsika an' Jesosy, noho ny finoantsika n'lay nandresy ny fahafatesana de izao tsy loha opasana ntsonysika. Zay mahatonga ny Calvin miteny manao hoe raha ohatra ka avy mandevina ianao ka mieritreritra hoe loha opasanao le olona de ao dia maty foan'ny Kristy io izy. Fa ny antony nahatonga ny Kristy ho faty teo amin'ny azy fijaliana sy nandresy ny fahafatesana dia nahatonga antsika tsy ho tavela ao anatin'ny loha, ao anatin'ny fahalovany nofo. Fa andray kosa izay efa tenin'ny Kristy manao hoe zaho ny fananganana ny maty sy fiainana, zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Mazava ny tenin'ny katolika, izaho ny fananganako velona, zaho ny fananganana ho velona, tsara dika koa fa tsy hoe zaho ny fananganana ny maty ihany fa izaho ny fananganana ho velona. Mazava be mihitsy. Jesosy io noho zany de zao zay rehetra efa nino an' Jesosy, nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy de mandray an'izay fitsanganako velona izay, mandray an'izay fandresena ny fahafatesana izay. Ka mandevona sika mandevona, mazava ho azy mandevona satria olona nalevona. Fa ny fieritriretana kosa manao hoe mbola ao anatin'io fasan'io lay olona, mbola tavela ao izy ka de io notompoana, io ny kolokoloana de diso tanteraka mihitsy. De makay zary izy, makay zary ny mino rehefa ohatra ka miteny Jesosy hoe mitsangako velona. Eo lay teneniny mpampianatra Karl-Barth sy ny tahak'izany, le mpampianatra momba ny ataontsika hoe ny fiainana mandrakizay, eo lay resahany amin'ny antsoina hoe état intermédiaire. Inona le hoe état intermédiaire amin'ny teny frantsay, zany hoe toy ny toetra anelanelany. Rehefa maty lay olona, na maty zany ny mpino, tsy ny olona akory fa maty ny mpino, dia tsy avy hatrany akory izy de mitafy ny tenany any an-danitra. Inona le hoe tenany any an-danitra? Tsy mbola mitafy an'lay nofo, lay vatana vaovao izay nampanantenain'ny tompo antsika akory isika, tsy zay mihitsy. Jesosy raha vao nitsangana tamin'ny maty dia hoy izy mantsain'i Maria, aza manendry ahy ianao. Zany hoe iny vatany Jesosy iny no santatry zay efa nodimandry hoy Paoly. Ohatran'iny vatany Kristy nitsangana tamin'ny maty iny no vatana hitafian'ny mpino rehefa ratrizay. Fa zay ratrizay reo vina, tsy rehefa maty akory ny mpino dia avy hatrany de mitafy an'izay vatana vaovao zay, tsy zay. Jesosy no mitafy an'izay vatana vaovao zay, Jesosy no efa mitondra an'izay vatana vaovao zay tetỳ ambonin'ny tany niakatra nakany an-danitra. Io vatana vaovao hitantsika, io le vatana tsy voafetra ny toerana, vatana misy azo tsapahitanana satria io Jesosy manao hoe tsapahoety fa io le olatra, kanefa koa io vatana io de vatana izay hafa mihitsy, afaka mandeha ary midina efitrano fa tafiditra ao izy, vatana hafa mihitsy io vatana io. Io le tenenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany 5:10 manao hoe misy ny nofony ety an-tany, misy zany ny vatana iainany ety ambonin'ny tany, fa misy kosa ny nofo ny vatana iainany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny vatany ihany, tahaka ny vatany Jesosy. De izao Paoly, tsy hoe rehefa maty akory isika de avy hatrany de mandray an'io vatana vaovao io, tsia. Fa izao rehefa maty kosa nefa ny mpino de izao misantatra sahady le fiainana izy. Izy no misantatra le fiainana. Misy teolojia anankiroa eo de tsy mifanohitra mihitsy. Lioka manazava manao hoe tamin'ny fanoharana Jesosy mihitsy moa zany nanazavana io, ao amin'ny fanoharana momba n'lay Lazarosy le mpanan-karena. Rehefa maty lay Lazarosy dia hoy ny filazan'ny Lioka azy, Jesosy no nazavana teny tratran'ny Abrahama izy. Zany hoe raha vantany vao maty Lazarosy zay mpino de zao teny tratran'ny Abrahama izy. Toerana anankiray zany hoe eny tratran'ny Abrahama ho Jesosy. Ny bokin'ny Apokalipsy de manazava eto, hitantsika Apokalipsy io 9 afaka mamaky io tsika tsy maninona. Izy manao hoe 9:7, hitako teo amin'ny altara ny fanahy izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra. 9:10 amin'ny Apokalipsy 9, ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra
ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny raha lany zay efa hovonoana takazo koa. Andiny ny fahasivy amy toko fahafito zay mofinainan'io teo. Ary efa afaky zany de hitako indreo nisy olona betsaka zay tambosaina tamin'ny firenena rehetra zay ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandry fiteny tanany teo anatrehan'ny fiandriseza fiandrianana ny zanak'ondry. Zany hoe aikay isika rehefa miala ety vita ny fanompona de zao ao amin'ny toerana misy ny zanak'ondry eo anoloan'ny seza fiandrianana mihira sy manome voninahitra tsy ary zay mahatonga ny apokalipsy hoe nomena akanjo fotsy lava izy aloha navela hiala sasatra vizana tety amin'ity tany fandalovany ity niaritra tekonina nanompo ny taty rakitra na nisa rakitra nitoro ny filazany tsara taiza rehetra nitsoro vavolombelona maty enjika maty esoteny zany nahazo atsika tety mandraky tiny androany miasa mafy manao asa soa mity ny olona rehetra mity ny fahavalo mizara zay kely ananana mizara zay be ananana miaritra fahoriana zany rehetra zany iaretan'ilay mpino de hoy ny tompo manao hoe nomena akanjo fotsy lava izy aloha zay le enta intermédiaire ary navela hiala sasatra izy ary aiza izy tsy mijaly izy tsy misy ranomaso tsony ao aminy tsy misy mpangiry firina tsony ao aminy tsy mijaly izy mihira fiderana izy niala tamin'ilay fahoriana lehibe izy aiza izy ao amin'Andriamanitra izy ao amin'Andriamanitra iza de io mazava be io hitako izy mitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianany zanak'ondry saingy zao mbola tsy mitafy ny tenany any an-danitra akory izy mbola miandry izy miandry ireo namana asa raha salama zany efa any ry Petera efa ao ry Jaune efa ao ry Tomasy efa tonga ao ry BDB ry Rafarinandry Mazoto efa ao ro ray aman-drenitsika naharitra tamin'ny finoana efa ao zay mahatonga antsika amin'ilay vavaka rehefa mandray ny fanasan'ny tompo melon'ilay melony teny fanorenana de misy an'ny alohan'ilay hoe antema voalohan'ilay hoe mivavaka aminao zay avelao re mianta aminao re ny feony zay mba avelao ny feonao hiaraka amin'ny feon'ireo martiora hiaraka amin'ny feon'ireo anjely hiaraka amin'ny feon'ireo zay efa ireo apôstôly zay efa sambatra ao aminao ka hanome voninahitra aminao hoe masina Jehova tompo satria mino isika fa ireo afa-tsika nero lalanatsika niaritra tety an'ity zao tontolo zao ty de efa mihira efa ao amin'Andriamanitra niaritra tety izy mafy be ny fiainana tety inge ny fizona vavolombelona ho an'izay miezaka moa zany fa ny tsy miezaka manara-po amin'ny fiainana de asy zay alehany rehefa miala ety fa izao ny fiaina ny mino de mazava tsara io tenen'ny apokalipsy io navela hiala sasatra kely izy io de miandry eo zany reo avantsika ireo mideran'Andriamanitra miandry etsika zay ahavitany vanim-potsika koa fa tsy mijaly izy akory mety zava-dehibe aminy eo ny fotoana zay ny teny manao hoe de ny masoandro tsy amely azy tsony tsisy hafanana tsony tsy angetaeta tsony izy sambatra izy efa sambatra izy zay mahatonga ny apokalipsy ny teny hoe sambatra ny maty de zay maty ao amin'ny tompo satria efa sambatra ao amin'ny tompo izy saingy mbola miandry lay ny fiverenany tompo le tena fifaranana zao rehetra zao izy de ny epistilo any Hebreo de misy manazava an'io koa nge vakitsika ny epistilo any Hebreo mba mianatra soatra masina kely aloha tsika anio ravako malala dia hoe ny filazany epistilo any Hebreo azy Hebreo toko faha 1:20 de ny Hebreo toko faha 1:20 de miresaka reo finoana miresaka ny Mosesy miresaka an'ireo Noa miresaka an'ireo Abrahama ny olo ny finoana rehetra hoe finoana nanaovany Mosesy an'izao finoana nanaovana an'izao de mamahana ny epistilo any Hebreo de hoy izy Hebreo toko faha 1:20 ary ireo rehetra reo na de nahazo laza tsara noho ny finoana azy ry Abrahama zany io ry Davidy io ry Mosesy io nahazo laza tsara noho ny finoana Rasalama Martio io Rafarinandry Mazoto io tsy fantatritsika koa mety ry Jacques Bertieu io asa zay ny tompony mahalala reo olona rehetra nalaza tamin'ny finoana rehetra ireo de izao tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ao atsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika efa manomana ny tsara lavitra ao atsika Andriamanitra
ka tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbi ao koa isika, zany hoe miaraka zany isika ireo rehefa tonga eny amin'ny fotoanan'ny fiverenan'ny tompo amin'ny andro farany, zay le hoe fiafarany zao tontolo zao. Misy matra metam-panontaniana hoe zero vina le fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra raha vantany vao maty ny olona de izao efa miavaka, ity makany amin'ny fiainana mandrakizay, fahavelomana mandrakizay, ity makany amin'ny fahafatesana faharoa. Mazava be io. No zany dia aza metam-panontaniana hoe vina ny fitsaran'Andriamanitra fa rehefa vao miala ety vao mikipy ny maso de efa misy ny fitsaran'Andriamanitra, de efa fantatra vao mikipy ny maso de efa mizara roa ny lalana. Mazava tsara, de mizara roa ny lalana hoe makay zany finoantsika zany raha zay na zay n'ity baiboly ity ho an'izay tsy mino moa ka akory atao, fa ho an'izay mino de atsika mino de zay misy mizara roa ny lalana. De zao avy hatrany dia ao am'le fiainana mandrakizay zay mino, ary eo amin'ny fiainana mandrakizay io de zao fiainana tsy ahitana fangirifina ao daholo zany ireo namareo ray aman-drenintsika, ireo zokintsika ireo zay nierakazaka tamin'ity fanontonyity, niaritra nitomany na ninona ka nijoro fitavavolombelon'ny fahamarinana, ao izy miandrenao ao izy. Mahatonga n'ilay hirany besy zay manao hoe mbola ao ange le toeranao, mbola miandrenao ao ny toeranao, efa ao daholo ny toerantsika rehetra, fa izao misafiditsika manao hoe andray le toerana sa tsy andray le toerana, fa ao le toerana, fa nomanin'Andriamanitra ao hoy Jesoa Jaona 2:20 hamboatra fitoeranao ao anareo ka ho avy ndray ka haka anareo ka zay itoerako no itoeranareo koa. De io teneny ny Apokalipsy 2:20 io, efa namboatra fitoeranao anao Jesoa de efa ao zany ny toeranao. Safidy sisa ho any sa tsy ho any, andray sa tsy andray le toerana. No zany dia miandry eo zany, sambatra ao amin'ny tompo reo, sambatra ao amin'ny tompo isika. Fa izao nefa Korintana voalohany 10:20 miverina eny amin'ny raha ho any lanitra ny tompo afaka herinandro, afaka ray volana, afaka arivo taona, afaka 2 taona, afaka 2 alina taona, afaka 2 alina taona, tsisy mahalala zany. Jesoa ihany na ny zanakaramoan'ny tompo. Miveriny Jesoa avy any amin'ny raha ho any lanitra, hitsara ny maty sy ny velona. De hoy Paoly Korintana voalohany 10:20 indray mpimasy monja. De zao ny hitranga rehefa miveriny Jesoa afaka sy fotoana fantatra fa hiverenany izy, fantany fa hiverenany, de rono ny zavatra miseho. Misy ireo efa nodimandry talohana tongavan'i Jesoa, Asa Paoly, Matio, Rasalama, Victoire Somanarivo, be de be ireny olona reny zany efa nodimandry mety ho isika koa alohan'ny havian'ny Kristy. De izao Paoly, ireny efa nodimandry ao amin'ny tompo ireny de hitsangany reny ary tsy zava-mahagaga fa tsy mitsoaka fotsiny trompetra hoy Paoly de hitsangana ny maty ary amoaka ny maty ao aminy na ny ranomasina. Ain'Andriamanitra ny manangana ny maty, miainga amina selula anankiray, miainga amina magaga, miainga amina zavatra madinika kely anankiray, mety ho ADN, morceau na ADN. Ain'Andriamanitra zany kizany na olombelona ve tsy hoay, de hitsangana ny maty. Ary dia isika zay mbola velona ny faharoa, isika zay mbola velona kosa de ovana. Ary am'izay fotoan'izay de izao ireo zay efa nelo lalana antsika ao amin'ny tompo, ry Matio, ry Marka, Lioka, ry Jauna sy ireo havantsika nelo lalana antsika, ary isika zay mbola velona sy ireo zay isika zay mbola velona de izao hiaraka mitafy ny tenany any an-danitra am'izay isika. Eo vao mibi am'izay ho Paoly lay tena hevitry lay teny hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao, zay vao miaraka lay mitafy ilay tenany any an-danitra am'izay fotoan'izay, izay vao mitafy ilay tenany any an-danitra. Zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe lahy matoa amin'ny fitsanganan'ny maty ange Kristy, de ohatra ny lalan'ny Kristy iny no andehanantsika rehefa miverina eny amin'ny raha ho any lanitra Kristy, de izao hitafy lay tena vaovao am'izay isika rehetra zay mino, de ao amin'ny tompo isika mandrakizay ho Paoly. Tapitra am'izay lay état intermédiaire, lay zany hoe fotoana zay mbola tsy nitafitsika ny tenany an-danitra fa ao amin'ny tompo fotsiny isika, mena akanjo fotsy lava aloha, zany hoe akanjo provisoire, fa rehefa miverina ny tompo, io le tenenintsika hoe paradisa, tsy manina atao hoe paradisa, fa rehefa miverina ny tompo ho avy zay andro ray de zao zay velona tratran'ny tompo ety ambonin'ny tany ka mino mety eo
de zao hitafy ny tenany any an-danitra. Ireo zay efa maty kanefa efa sambatra amy tompo de hitafy ny tenany any an-danitra. Zay nambarany apokalipsy avako malala hoe avy taizy ireo de zao zany ireo rehefa amy fahoriana lehibe avako malala. Zay natonga ny bokin'ny apokalipsy ho boky fampaherezana. Zay mahatonga ny olona tamin'ny fotoan'andro namaky ny bokin'ny apokalipsy dia naherina ny lona ny fanenjeny ay vekay. Zany ny zavatra vatanina zay mahatonga ny Paoly mamarana ny teniny amin'ny Koritianina voalohany toko 5:10 rehefa avy ny tanisa ny fitsakana ny tenany maty izy de ny teny manao hoe mareta aza miofa. Satria fantatrareo ny zavatra miandry anareo fa fiainana mandrakizay. Fantatrareo ny zavatra miandry anareo ao ambadiky ny fahafatesana. Fantatrareo ny zavatra ampanantenain'ny tompo anareo noho zany de mareta amin'ny finoana. Zay natonga ny mpino nahafohy, natonga ny mpino nanam-pitiavana, ny tiana de ny fahavalony ary. Zay natonga ny mpino niasa nanao asa soa tsy kamo ty amin'izao tontolo zao ty satria olona manomana fiainana mandrakizay ary miezaka handeha amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Zay noho izy ravako malala, engane ho resy lahatra ianao ary engane ianao ho faly amin'ny satany men'ny tompo anao fa kristiana de mino fefahony toeranao de manana faharetana. Fa hoy ny tompo eto manao hoe ireo isika de efa namotsy ny akanjotsika nosasatsika tamin'ny ranony zanak'ondry. Zany hoe efa nandray any Jesosy tompo isika, efa olom-baovao. Mahare zary avako malala dia aza metraka fanontaniana de makaiza zany tsy mino pastera. Inona moa metrahanao fanontaniana amin'ny tsy mino? Makaiza ny tsy mino? Inona lalana tsy andehananao zany? Paoly amin'ny Koritianina voalohany toko 10:20 na indray mandeha raha tsy nanazavany hoe zany tsy mino zany de lasa makary. Jesosy nanazavany zay hoe makany amin'ny fikotrian'ify izy any kakany tsy maty any fijaliana mandrakizay. Paoly tsy de tena niresaka loatra an'izay. Noho zany dia aleo tsy mandany rano mainty aminy hoe makaiza ny tsy mino fa be de be ndray ny kristianina mandany rano mainty amin'ny makaiza ny tsy mino. Za de misy mitemana hoe za de efa tany amin'ny elo de nahita tany 7 andro de hitako any misy mopera de misy mpiandry de misy pastera misy presbitera tany amin'ny elo de manoratra boky be de be de misy mividy koa le boky. Fa raha misy miteny za nahita ny fiainana mandrakizay io de tsy mino izy. Eny mety misy olona nampahitan'ny tompony elo mazava ho azy. Fa tsy zay ny zava-dehibe. Tsy ny elo tsy any amin'ny elo ny maso mpino. Inona ny ijerevanao elo? Any amin'ny fiainana mandrakizay ny maso mpino. Any amin'izay lalana tokony ho andehanana ny masonao fa azy amin'ny lalana tsy tokony andehanana koa. Aza mijery ny any amin'ny afo be zany no misy hafa be de misy forsa de misy inona de kitokoto zany hono inona no antaninandro am'izany? Any amin'ny Jesosy maso, any amin'ny azy fijalian'ny Kristy ny maso, any amin'izay lalana tsara andehanana fa aza mandany andro sy mandany fotoana mijery ny zavatra tsy andehanana sy ny zavatra tsy mampandroso. Zavatra tsy mampandroso inona ny resahana elo, inona ny resahana devoly, inona ny tansanany devoly ny hierarchian'ny devoly ny fomba inona ny andaninao andro resahana zany. Ny Jesosy Kristy resahana, ny filazantsara, ny fiainana, ny fifaliana, ny fanompona, ny mandrakizay hovatana, zany ny zavatra tsara resahan'ny mpino. Zay mahatonga ny mpino manana fijery miabo foana. Zay mahatonga ny mpino manana fijery tsara foana satria ny masony any aloha, ny masony any amin'le fiainana mandrakizay. Avako ny tompo ane ampahery anao ary ampandroso ny fononao sy ny fitiavanao azy. Ivavaka sika ry avako. Tompo misaotra anao zahay fa mampanantena fiainana mandrakizay ho anay ianao. Fiainana mandrakizay zay raisinay noho ny amin'ny finoananao Jesosy. Nosasahanao tamin'ny rahanao zay ary tonga olom-baovao. De mampanantena fiainana mandrakizay ianao. Ary ao aminao no misy ny tsy fahafatesana. Rehefa miary ety zay de tononinao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao. Ankehitriny amin'ny fotoana ialana ety de efa sambatra izahay na rahoviana na roviana. Tompo misaotra noho amin'izany toky sy fanantenana omenao anay izany. Manomboka ny herinandro dia aoka herinandro vaovao, herinandro ny fandresena, herinandro ny fahatokinanao, herinandro ny fifaliana no hoentinay mamakivaky ity tombonandro omenao anay ity. Fahasalamana sy heri-tanjaka izay Jesosy
ary ataovy miorina amin'ny finoana sy ny fanarahana anao, ataovy tianao mihitra ny zavatra rehetra ary azony tsy ho variana, azony tsy sondriana fa terizo iankina aminao hatrany. Dia mametraka ny fiainana eo am-pelantananao izay Jesoa, fa ianao ilay efa velona nandresy ny fahafatesanao anay ary mahatonga anay sambatra amin'ny tombon'andro omenao anay. Misaotra Jesoa. Amen.